Fa ny miarabantsika rehetra indray ry namana malala manaraka ny fandarana. Misaotra anareo makasitraka eram-poeran-tsaina satria manokana ny fotoana anareo ny vola mankarena ahafahana mandray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny lohahevitra hodinintsika androany manao hoe mampatsiahy ny fonenantsika any an-danitra. Mampatsiahy ny fonenantsika any an-danitra. Ao amin'ny Nehemia 7:5 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra efa novakiantsika teny am-piandohana. Ianao dia ianao rery ihany no Jehova. Ianao nanao ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra ao aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelo azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra samy miekoka eo anatrehinao. Fantatsika tsara ny nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, tsara indrindra. Ny tendrombohitra mivalim-balona, ny lohasamy tomandavana, ny rian-dranony koriana manome aina sy fifaliana. Sarobidy sy tsara indrindra ny nataon'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Ary rehefa mijery ny akanton'ny zavaboary, eny, fa na dia izao zavaboary ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny faharatsiana izao aza, rehefa mijery ireo sahamaitso mavana ny ambanivohitra ny tendrombohitra mivalim-balona isika, dia endriky ny any an-danitra, ilay tsara lavitra no manan'Andriamanitra ho antsika. Ao amin'ny Hebreo 12:1-7 misy andalanteny manao tahaka izao: Andriamanitra efa nanomana ny tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbeo koa isika. Raha rasaina ireo andalanteny ireo dia misy fizarana be dia be, fa ny tiana asongadina amin'izao fiaonantsika izao dia ny hoe Andriamanitra efa nanomana tsara lavitra ho antsika, ka ireo zavaboary kanto sy tsara indrindra eto ambonin'ny tany izay hita ny masontsika dia mbola ampahany kely any amin'ny sareny ohatra anehoan'Andriamanitra ilay fahasambarana miandry antsika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Any amin'ny soratra masina amin'ny 9 dia misy teny manao hoe izay tsy mbola hitan'ny maso, na reniny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona, na inona na inona nefa nomanin'Andriamanitra ho any izay tia azy. Nanomana fiainana sambatra ho antsika Andriamanitra. Nanomana fiainana sambatra ho anao Andriamanitra. Fiainana tony, milamina, miadana. Any amin'ny Petera 2:7 misy andalanteny koa manao hoe ny any an-danitra sy ny tsara lavitra no iriny. Maniry no any an-danitra, maniry ny tsara lavitra. Ry namako malala, ny fahitana an'izany sary zany dia tokony hampangetahetantsika ho any an-danitra. Andova ilay fiainana mandrakizay izay omanin'Andriamanitra ho antsika, ary izany no tokony ho tanjon'ny fivavahana. Manomana lehilahy sy vehivavy, andova fiainana mandrakizay. Ianao tokony ho tafiditra any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Izaho tokony ho voavonjy, isika rehetra ny ankonantsika tokony ho voavonjy, ary izany no drafitr'Andriamanitra ny tsara indrindra no manin'Andriamanitra ho antsika. Tsy izany hoe ny tokony ho fanapahan-kevitra ho raisina androany amin'izao fiarahantsika izao? Andeha handray fanapahan-kevitra, hanapa-kevitra fa handova fiainana mandrakizay hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo tsara indrindra any an-danitra fa nanomana fiainana sambatra ho anay ianao. Mampatsiahy anay ny lesona androany, taridalana ny arahana androany fa tokony ho voavonjy izay. Ary noho nataonao Jesosy eo dia tsy maintsy voavonjy izay. Ataovy tanteraka aminay izany, teny fikasana izany. Da io ny tsirairay manaraka izao fandarana izao, arovy ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.